Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah raha lasana bavy anatin'ny fiangonana Islam. Amin'ny androany ity dia iresaka mahakasika ny fanompona anankiray izay misy fifandraisana akaiky amin'ny volana Ramadan sy ny fifehezana izany fanompona izany. Tsy inona zany fa ny dua. Ny dua dia fitalaovana, fangatahana amin'ny Allah, fitomanizana amin'ny Allah mba hanomezany Allah subhanahu wa ta'ala izay hitahitam-ponao sy zavatra izay mba nirinao eo amin'ny fiainanao. Ary ny dua anisan'ny motera lehibe anankiray manosika ny fanompona rehetra eto ambony tany. Amin'ny alalan'ny dua io no ahafahanao manala ny zavatra ratsy izay mandalo eo aminao. Ary amin'ny alalan'ny dua io koa no ahafahanao manova ny lahatra izay nalahatra ny Allah subhanahu wa ta'ala. Amin'ny hadisy efa no amaroany ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam izany rehetra izany. Ary tsy nisy mpaminany tonga teto ambony tany afa-tsy hoe nitalao tamin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Ayub alayhi salam nitalao tamin'ny Allah, Yaqub alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, Adam alayhi salam, mpaminany Isa, mpaminany Musa, ary hatramin'ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tsy mitsanatra izy ireo andro amanalina mitalao sy mangataka amin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Indray andro nisy ampahany tamin'ireo sahaba tonga teo anatrehan'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam ka nanontany azy manao hoe ory iraky Allah, moa ve tompo Allah subhanahu wa ta'ala zay ho angatanay io lavitra ka tonga anay rehefa anao dua hapiakapeo sa izy io akaiky ka tonga anay tsy hamoaka feo rehefa anao an'izany dua zany. Rehefa nitena zany ireo sahaba dia tsy namaly mpaminany sallallahu alaihi wasallam fa i Jibril alayhi salam no nalefany Allah subhanahu wa ta'ala tety ambony tany nitondra ilay andeha teny masina manao hoe wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'ani. Rehefa manontany anao ry mpanompoka ry Muhammad momba ay dia lazao amin'izy ireo fa zao dia akaikin'izy ireo ary vonina hamaly ny hataka ireo olona izay mangataka. Eto zany ny dua mba hamaleny Allah subhanahu wa ta'ala ilay hataka izay nataonao dia nametraka fepetra tokana izy dia tsy inona zany mangataka aminy ianao. Raha tsy mangataka anao dia aza manantena hahazo zavatra fa tsy maintsy mangataka ianao amin'izay fotoana izay. Mpaminany sallallahu alaihi wasallam ihany koa niteny amin'ny hadisy manao hoe laisa shay'in akramu inda Allah min ad-dua. Tsy misy zavatra manamboninahitra, manankaja tiany Allah mihoatra ny fangatahana dua eo amin'izany tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Ka aza menatra ianao, atsika zao tsisy olona tsy manana problema, tsy misy olona tsy manana hetaheta, tsy misy olona tsy manana fanirina. Ka izany hetaheta sy ny problema sy ny fanirinao zany apetrao eo ampelantanan'ilay nahary anao, apetrao eo ampelantanan'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Fantaniana manaraka hoe inona ary ny fifandraisana zany dua zany amin'ny fifehezana. Tadidio tsara raha lasana bavy anatin'ny fiangonana Islam. Fa ilay hadisy mpaminany sallallahu alaihi wasallam zay niteny manao hoe walissaim inda fitrihi da'watun la turad. Ary ny mpifehivava anankiray eo ampamahana sy eo ampanapahana zany fifehezana zany dia rehefa manao dua dia tsy averina ny Allah fa tsy maintsy hovaliany izany dua izany. Ka eto fanamarena ho antsika rehetra. Rehefa alohan'ny sakafo ianao, iny 10 minitra mialohan'ny sakafo hoananao, iny amin'ny 17h25 iny anao, eo anao manomboka mitalao amin'ny Allah, mangataka amin'ny Allah ny etaetanao, angatao ny vatantenanao, angatao ny vady aman-janakao, angatao ny rahalahinao, angatao ireo mpino Islam maneran'izao tontolo izao. Eny fa hatramin'ny firenena izay misy anao sy ny tanàna misy anao mba hilamina, hifankatia, hifanampy, hivoaka amin'izao aretina izay mandoza maneran'ny tany izao, hivoaka amin'ireo asa loha maro samihafa, amin'ireo zava-doza izay mety hitranga maneran'izao tontolo izao. Angatao fa mety ilay doanao no novaliany Allah ka hiala zany rehetra zany, anao no sabab na ianao ilay antony nahavoaka n'izao tontolo izao tao anatin'izany fahasarotana izany. Zay ngamba no afatra antsika hoe azadino fa io doa io re no manosika ny fanompona rehetra. Tsy misy fanompona raha tsy miatomboka amin'ny doa ary mifarana amin'ny doa. Ary tsy misy fanompona izay tonga lafatra raha tsy ampanaranao an'izany doa zany. I mpaminany rehetra dia manao doa ka azadino antsika fa izy ireny no kodoa, zany hoe no fitaratra antsika, alaintsika tahaka ka andao antsika hiaraka anao doa 10 minitra mialohan'ny sakafo hoaninao, ataovy ny doa
fahamalenao tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Zay no fampatsiavantsika tamin'ity androany ity. Isorako anao nanaraka an'izany hatramin'izao fiafaran'izao ny tenako dia mametraka mandra-tafa ho amin'ny manaraka indray. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.